aza ny zavanyseho teny Tsimbazaza io maraina io ho an'ny mpanao gazety kosa dia nitoy hatrany ary tsy mijanona ny etsika ho an'ny fahafahana maneho hevitra raha tsy mihevitra ny fandaniana ny lalàna ny feny asa fanaovana gazety. Taorin'ny zavantrangany maraina teo teny Tsimbazaza nanamafy ny mpanao gazety fa mitohy ary tsy mijanona ny etsika ho an'ny fahafahana manao hevitra raha tsy mihevitra ny fandiniana ny lalàna feny serasera. Taorinan'ireny zavantranga izay nampalahelo teny amin'ny antevi-miram-pirenena ireny ny sina fandratrana mpanao gazety ny radio Antsiva sy ny fandoliana mpanao gazety dia niova kely ary niova be mihitsy ilay toedrarah momba n'ity fitakiny ny mpanao gazety nisy androany ny solitena andreo mpanao gazety izay nanatrika ilay fampetsoana teny amin'ny antevi-miram-pirenena miaraka amin'ny solitenany avy amin'ny ministera andresy lahatra andreo solombavam-bahoaka ny amin'ny tokony hanemorana ny fandaniana n'ity volavolan-dalàna ity ny hevitra mpanao gazety dia no amafisy Nations Unies satria ny Nations Unies zany amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ireo teknisianina niaraka tamin'ny solitena amin'ny ministera ihany koa dia navita fifanarahana ary niara-ny aiky fa tokony hahemitra aloha ny fandiniana an'izay volavolan-dalàna izay handresena goavana ho an'ny hetsika natao tato anatin'ny andro maromaro ny fahavononan'ny Nations Unies ny avy amin'ny PNUD ny solitenan'ny PNUD mipetraka eto amintsika mihitsy no andeha hiresaka amin'ny tokoto andraikitra ambony eto amin'ny firenentsika ny hetsika mpanao gazety kosa nefa dia mbola mitohy androanerivo fotsiny izao dia mbola miverina maimaika ny miara-mamonja ny tanjona dia ny hoe tsy mijanona ny hetsika raha tsy tratra hatramin'ny farany dia ny fanemorana amin'izay hoe fandiniana sy fandaniana ny volavolan-dalàna kasika ny serasera izay. Ny ariva teo dia nisy nijinika ny rahan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny solitena mpanao gazety ary ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana.